ivavaka isika tompoko. Ry Andriamanitray fantatray fa velona ianao ary manakambara aminay, mahay mampahery anay, mahay manomana anay hitsena amin'ny Jesosy Kristy zanakao, le tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka, mbola ho avy amin'ny voninahitra eny amin'ny ranolanitra, hampiakatra amin'ny fiangonanao ho any amin'ny paradisa. Mitenena ny tompo voninkiananao izahay. Amen. Ny filazantsara araka ny Matio izay nivakiana teo, toko fa 4:20 andininy 2:20 ka hatramin'ny 1:50 no isy ny afatra ny tompo ho anao indray ry fiangonany malala. Ary natsangana avy amin'izany no hevitra hoe mbola hiverina ny tompo. Zava-miafina tokoa izao ambara amin'ny tenin'Andriamanitra amintsika izao, dia ny hiverenan'i Jesosy Kristy fanondroany eny amin'ny ranolanitra hitsara ny velona sy ny maty. Hitantsika eto amin'ny filazantsara araka ny Matio ity. Ka ny zavatra voalohany jerentsika dia izao: mbola hiverina ny tompo ka miandena. Mbola hiverina ny tompo ka miandena. Andininy 2:20 ka hatramin'ny 4:50. Inona no tsara ho fantatra ny amin'ity fiverenan'ny tompo eny amin'ny ranolanitra amin'ny faraandro ity? Misy zavatra telo farafahakeliny efa nampahafantariny soratra rasinantsika. Voalohany dia izao: tsy misy mahasakana io fiverenan'ny tompo eny amin'ny ranolanitra. Tsy misy mahasakana. Efa hatrany amin'ny testamenta taloha no efa nisy ny faminaniana sy ny fampanantenana fa ho avy ny Mesia, ary ho avy amin'ny farandro, ho avy amin'ny voninahitra. Ary dia manamafy izany ny testamenta vaovao manomboka amin'ny filazantsara araka ny Matio amin'ny toko 4:20, ary manazava bebe kokoa ny boky mamarina ny testamenta vaovao dia ny Apokalipsy. Io dia antson'ny teny frantsay hoe avènement. Satria nahoana? Mbola tsy nisy to azy hatramin'izay. Zao ny fanambaran'ny tenin'Andriamanitra azy amin'ny Apokalipsy toko 1:7. Indro izy mantsy amin'ny tompo, avy amin'ny rahona, ary ny maso rehetra hita azy, na dia izay nandefina azy azy, ary hitomany azy ny firenena rehetra ambony tany. Eny, amen. Izany hoe handrakotra ny abakabaka, le abakabaka masatra ny masitsika tapany voalohany. Ka sa nahita azy avokoa ny olona rehetra, fa tsy hoe ny any Israely no mahita aloha na ny any États-Unis, fa indray mahita ny olona rehetra. Ary tsisy asakana an'izany na akasika an'izany. So tsika mahita ny avy any amin'ny Ukraine ka hoe ara isan-defa bomba na drone na kamikaze. Ny any ataon'ny tany ny tenin'Andriamanitra amin'izany fotoana dia mitomany sisa. Ny mino hitomany amin'ny fifaliana, ary ny tsy mino hitomany no nenina sy ny alahelo. Izany ny voalaza ny tenin'Andriamanitra fahamarinana momba ny fiverenan'i Jesosy Kristy. Zavatra faharoa efa nampianarin'ny tenin'Andriamanitra antsika momba an'io dia izao: tsy misy mahalala ny fotoana fiverenan'i Jesosy Kristy tompo. Tsy misy mahalala io. Zao ny voalaza ny 2:20. Koa amin'izany miambena ianareo, fa tsy fantatrareo izay andro hiaviany tomponareo. Tsy fantatrareo. Betsaka ihany izay olona mba niezaka nanao faminaniana nandroso tady izay, fa diso kajy avokoa. Na tamin'ny andron'ny Jaona mpanao batisa azy, rehefa nitory Jaona mpanao batisa hoe mibebahana rehefa fa akaiky ny fanjakan'ny lanitra, dia misy nandray izany arabaky teny ka dia hoe efa volana vitsivitsy angamba sisa, dia namidy ny fananana rehetra. Fa tsy izany, tsy misy mahalala ny teny tompo. Nisy nandroso ny datiny 2 Oktobra 420 naroson'ilay mpitoro teny batista antsoina hoe William Miller. Rehefa nandinika ny bokin'ny Daniel lahono izy, Daniel nampaminany, dia izany ny daty hitany. Dia efa nampanaovina akanjo fotsy daholo ny olona mpanaradia azy, niakatra teny an-tendrombohitra. Fa fahadosom-panantenana tanteraka.
dia nisy nanondro ny taona ny 470 tsy mbola tonga ny tompo. Eny na dia amin'izao arivo fotoana fahatelo zao aza dia misy olona miezaka manao zao ny daty marina. Nalaza ny datany 1 May 2024 araka ny calendrier jiosy ny mifanaraka tamin'ny safodrano. Nalaza ny datany 1 Desambra 2024 araka ny calendrier mayao. Fa tsy mbola tonga ny tompo satria nahoana masina sy mahery ny tenin'Andriamanitra ka tsisy mahalava. Ny tenin'Andriamanitra rehefa milaza ny hoe tsy misy mahalala io dia tsy azonao vahana izany. Ary ny fahamarena fahatelo voambara momba amin'ity fiverenan'ny tompo eny amin'ny ranolanitra ity dia izao: ho tampoka io fiverenan'ny tompo, ho tampoka io. Andininy 440 ho amiomana kosa ianareo fa amin'izay ora tsy ampozinareo, amin'ny ora izay tsy ampozinareo no hiaviany zanak'olona. Mazava ho azy zany satria tsy misy malala ilay daty. Ho tampoka amin'ny rehetra io, tsy sasakana raha teo. Fa ny tenin'Andriamanitra dia manomana antsika mpitiavana miambena. Namodika an'ilay mioambena. Aoka ho vita fihavanana amin'ny tompo ianao. Fa rehefa ao amin'ny tompo ianao, tsy mampananao na rahariva na rahapitso na afaka folo taona na rovena na rovena. Satria tsara fihavanana amin'ny tomponao. Dika hoe tsara fihavanana amin'ny tomponao dia zao: olona mazotomy vavaka ianao ka manana tompo. Izy no firesakao na amin'ny ora na amin'ny sarotra. Mazotomy vavaka mba tsy hanapoka anao tokoa izany. Fa tonga fifalianao anao indray hoe hitsena amin'ny tompo eny amin'ny ranolanitra. Fizarana faharoa sady farany amin'izao tenin'Andriamanitra ao dia izao: mbola hiverina ny tompo ka manompo azy amin'ny fahadokiny. Andininy 5:20 ka hatramin'ny 1:50. Eto moa Jesosy dia manao fanoharana amin'ny karazana mpanompo anankiroa: mpanompo mahatoky sy mpanompo ratsy fanahy. Ary zao tenin'izao raha ny marina dia mitodika amin'ny fiangonana, satria aty amin'ny fiangonana no ahitana mpanompo. Samy mba mpanompo an'Andriamanitra zao ihany, samy voafidy amin'ny anaikitra zao ihany. Ambara amin'ny fanoharana ataon'i Jesosy hoe misy mpanompo tsara ary misy mpanompo ratsy fanahy. Ny andininy 5:70 ka hatramin'ny 7:70 no anazavany amin'ilay hoe mpanompo mahatoky. Ho tendreniny tompony io hife mpanompo, hife olona, hanome azy hanina amin'ny fotoana saza izany. Ary rehefa nomeny zany indraiky zany dia tena nanompo tamin'ny fahatokiny, tamin'ny fahatahorana an'Andriamanitra. Na misy olona na tsy misy olona, na raha-maso na tsy araha-maso, dia manompo am-pahatokiny. Io no voalaza amin'ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny 5:40 hoe sambatra ny mpanompo toy izany, satria azo antoka rehefa ho avy ny tompony dia mahita azy ao anatin'ny fanompona amin'ny fahatokiny. Ary dia ho avy ny tompony hanendry azy mba ho amin'ny andraikitra ambonimbony kokoa, hanapaka ny fananany rehetra. Nahazo promotion izy zany. Ry havana, tsy tonga ho azy zany fisondrotana zany. Tsy tonga ho azy ny fisondrotana ho an'ny mpianatra. Nianatra tsara ianao zay, mba toa no mahazo mention très bien. Fa tsy zany. Tsy niandrony hoe manara-maso anao hoe dada sineny vao hoe anao révision. Fa nianatra tsara ianao zay no toa mahazo an'izany. Tsy tonga ho azy ny promotion ho an'ny mpiasa, fa nifantoka tsara tamin'ny asanao ianao zay, tamin'ny fahatokina, ka mendrika itokisana. Tsy ilay olona taralava na ilay olona mody miasa, fantatry ny mpampiasa ihany. Ka dia tendrena ao amin'ny andraikitra ambonimbony kokoa anao. Mainka no fa mifanarahana amin'ny tompo, fantatry ny tompo ny tena mpanompo mahatoky. Dia ilay mpanompo matahotra an'Andriamanitra mihoatra nohon'ny olona. Tsy hoe mivavaka rehefa himason'ny olona, fa mivavaka noho ny fitiavana an'Andriamanitra. Ny mpanompo anankiray dia voalaza sy azavaina ao amin'ny andininy 5:20 ka hatramin'ny 1:50. Dia ilay mpanompo ratsy fanahy nomena andraikitra, izay nanazo andraikitra voafidy. Fa zao rehefa tonga amin'izany toerana izany dia hoy ny tenin'Andriamanitra hoe any an-tsainany izy dia milaza hoe
mbola hoe iny vao tonga eo any alavitra any iny zay fa dia zay ataoko eto no atao. Dia iny no atao ny ten'Andriamanitra, kapohany ilay olona feheziny, ampijaliany. Raha tokony asa lasa izy mihinana sy misotro miaraka amin'ny mpomamo, dia azo antoka fa ny mpanompo toy izany izy. Rehefa tonga ny tompony, tonga amin'ny andro sy ny ora izay tsy ampoziny, dia ho tapahany roa izy. Matahotra menan'izany Jesosy no lasa ty fahavarako. Ho tapahany roa ary alefany any amin'ny lemo, any amin'ny misy ny fikatroany vy. Riavana malala fitahiny zany mahazo andraikitra, mahazo fahefana zany. Raha za mieritreritra hoe filoham-pirenena sy filoham-piangonana ihany no atao eo namana fahefana, fa na dia ohatrany fotsiny azy. Nomen'Andriamanitra fahefana ara-boajanahary isika ray aman-dreny, mahana fahefana amin'ny zanatsika, ampiasao amin'ny fitiavana zany. Fa nakay isika ray aman-dreny misy manapatra ilay fahefana, ny fahatezerana no aseho amin'ilay zanaka ka hoe tsy ajaniko mihitsy tefikapohany ty raha tsy afaka ny zoko. Ho saran'Andriamanitra amin'izany tsika. Da indray le mpanampy eo an-trano, zavatra sy toinona kory dia kapohina, ampijaliana. Enina dia mahazoko fotsiny azy, dia tahaka ny mahana fahefana amin'izany tsika. Tena mba mpiaro ny zandrinao ve ianao sa ianao indray no mampijaly azy? Ho tsara ny tompo amin'izany tsika. Ho avahan'ny tompo ny mpanompo tsara sy ny mpanompo ratsy. Mety tena angapisika hoe reto kristianina be dia be maneran-tany. Ary raha tanosaina ny kristianina hatramin'ny andron'i Jesosy ka mandra-piavany amin'ny rao lanitra fa firy miliary. Zany ve dia vao avany avokoa. Dia tantara anankiray no hoentiko mampieritreritra anao hoe tena vao avany tokoa ve, fantany tokoa ve. Tantarana pingouin. Inona moa ny pingouin? Toa vorona nefa tsy vorona, fa sady miaina any an-dranomasina izy no miaina any an-tanety indraindraiky. Le fotsifotsy ny eto anoloana eo amin'ny tratrany sy ny kibony rehetra dia maintimainty ny lamosiny. Film documentaire zany hitako izany, nahavariana ny mijery azy satria efa anjato ny maro no eo miakatra eo amin'ny torapasika eo, sady misy vato ety ambony. Dia eo izy samy mitsipatsipaka amin'ny tanin'andro eo. Ny cameraman moa zany dia mizarazara amin'ny toerana samihafa, amin'ny angle samihafa, maka sary an'ireo pingouin reo manaraka ny fiainan'izy ireo. Dia nalaina manokana ity renina pingouin anankiray manafana ny zanany vao teraka. Dia kolokoloina irery le zanany. Fa tonga ny fotoana tsy maintsy hitady sakafo aloha zanany io le renina pingouin. Izy nefa aty amin'ny farany ambony aty ny misy azy. Eo amin'ny 30 metatra vao tonga ary amin'ny ranomasina, hitadiava ny trondro amin'ny zanany. Tonga ny fotoana navela teo le zanany kely, lasa izy midina nakany amin'ny ranomasina mitady trondro amin'ny zanany. Rehefa nahita tany izy dia nampiriny tao amin'ilay vavany tao, ohatran'ny hoe tsy hita ty fa dia mirambony kely fotsiny no hita, tsy mbola nately izy io fa tehiriziny, zay ny fitondra azy. Rehefa hiverina izy ao amin'ilay zanany, teo tena nampitaitaina satria angamba araka ny documentaire izay anambara tao dia hoe efa tsy lasaka reny amin'ny 20 any ny zanaka pingouin kely vao teraka. Samy miantsoantso mikikika satria maso mbola tsy mahita tsara. Dia zany nalovan'le renina pingouin daholo. Dia ianao zany manaraka an'izy dia fantany ve fa ohatrany mitovitovy na ny olombelona zara vao teraka dia ohatrany mitovitovy daholo, sa tsy zany? Dia ohatrany mitovitovy daholo le zanaka pingouin. Ho tadidiny ty reniny ty ve nefa reto amanjatony be lehibe reto. Miakatra izy dia le cameraman koa moa mahay mampitaitaina amin'ilay fisehon'le izy. Nefa dia variana anao fa miakatra izy, na misy miantsoantso sy mikikika aza le zanaka pingouin hafa, tsy nahoan'ilay reniny fa laza izy miakatra. Dia niodina ela tonga teo amin'ilay tena zanany izy. Faly re le zanany, indrindra rehefa namoany amin'ilay trondro tany ambavany potipoteny mba hohaniny. Zany aza biby izay noharian'Andriamanitra tsy misy fahadisoana mihitsy mifantatra hoe ny zanany.
mainka fa isika izay malala Andriamanitra. Izay hoe ny zanako sy ny asan-tanako aoka ho adidiko ihany. Kaza manahy ianao fa fantatry ny tompo. Fa mpamantatra ny fosiny vo izy fantany hoe iza ny olona tena manompo azy, tena tia azy. Ho Jesosy Kristy manamafy an'izany. Miondriko miaino feoko. Ary izao mahalala azy. Izy manaraka. Ry havana, ho avy indray eny amin'ny rano lanitra ataoko. Ary tsy misy masaka an'azy. Mety zavatra mampatahotra zany ka mbola tsy manana ny tompona. Mibebaka. Ny mino kosa arak'izay ambarany Apokalipsy 2:20 dia manam-pifaliana sady miandry faratra amin'izany ka miteny hoe avia Jesosy Tompo. Amen. Chers frères et sœurs en Christ, notre méditation pour ce dimanche et pour cette semaine est tirée de l'Évangile selon Matthieu, Matthieu chapitre 24, versets 42 à 51, dont le thème est « Le Seigneur reviendra ». Le retour du Seigneur a été prophétisé depuis l'Ancien Testament. Et ici, l'Évangile selon Matthieu ne fait que confirmer au chapitre 24. Alors, premièrement, soyons vigilants, car le Seigneur reviendra. Soyons vigilants, car le Seigneur reviendra. Versets 42 à 44. Il y a trois choses que l'on nous informe sur le retour du Seigneur. Premièrement, personne ne peut empêcher son retour glorieux. On l'appelle d'ailleurs l'avènement de son retour. Avènement car rien de semblable ne s'est pas encore passé. Apocalypse 1:7 la décrit ainsi. Le voici qui vient avec les nuées. Tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé, et toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Oui, Amen. Il reviendra en force, dans toute sa gloire, et nul ne peut l'empêcher, malgré le progrès de la technologie. Car la terre ne pourra que pleurer. Les impies pleureront de regret, et les croyants de joie. Deuxième information sur le retour de Christ. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Personne ne sait ni le jour, ni l'heure. Il est dit au verset 42, « Restez donc vigilants, puisque vous ignorez à quel moment votre Seigneur viendra. » Vous savez, beaucoup ont déjà tenté de prédire des dates, mais ils se sont tous trompés. Un prédicateur baptiste dénommé William Miller a prédit la date du 22 octobre 1844, d'après son étude du livre de Daniel. Mais c'était la grande déception. Un certain Harold Camping a annoncé le retour de Jésus pour 1994, mais rien ne s'est passé. Même en ce troisième millénaire, on a prédit la date du 20e mai 2011 selon le calendrier juif, et puis la date du 21 décembre 2012 selon le calendrier maya. Mais le Seigneur n'est pas encore revenu, car Jésus a bien dit dans Matthieu 24, 36, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Troisième et dernière information sur le retour de Christ. Le retour de Christ sera imprévisible. Il est dit au verset 44, « C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. » C'est normal si c'est imprévisible, car personne ne sait ni le jour ni l'heure. Et donc personne ne peut aussi délier ce caractère imprévisible de son retour. Alors soyons vigilants. Nous sommes
donc considérés comme les gardiens de but en foot. On s'attend que le ballon arrive à tout moment. Et le seul moyen pour être prêt pour son retour, c'est d'être constamment en bonne relation avec le Seigneur. Soyons fidèles à notre Seigneur pour que nous soyons toujours fortifiés. Deuxième et dernière partie de notre méditation. Servez fidèlement le Seigneur, car il reviendra. Versets 45 à 51. Ici, Jésus avance une parabole sur deux types de serviteurs. Un serviteur fidèle et un serviteur méchant. En ce qui concerne le serviteur fidèle, nous le trouvons dans les versets 45 à 47. Son maître l'a établi responsable des gens de sa maison. Il devrait leur donner à manger en temps voulu. Et au verset 46, le Seigneur dit, ce serviteur est heureux, car il sert fidèlement. C'est sûr qu'à l'arrivée de son maître, il le trouvera occupé à son travail. Alors là, son maître l'établira encore responsable de tous ses biens. Bref, il a eu une promotion. Il a gagné plus de confiance de son maître. Chers frères et sœurs en Christ, les promotions ne viennent pas par hasard. Vous aurez les mentions bien ou très bien lorsque vous étudiez plus et bien. Vous réussirez vos examens lorsque vous n'attendez pas que papa et maman vous surveillent pour réviser vos leçons. Vous aurez la promotion au travail lorsque vous travaillez sérieusement et honnêtement. Et pareil pour notre foi. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Car ce qu'un homme aura semé, il le récoltera aussi. Celui qui sème pour satisfaire sa nature propre récoltera d'elle la ruine. Et celui qui sème pour l'esprit récoltera de l'esprit la vie éternelle. Galates 6, versets 7 et 8. Deuxième type de serviteur, le serviteur méchant, versets 48 à 51. Ce serviteur se dit de lui et dit en lui-même, « Eh, mon maître, il tardera à venir. » Alors, il se met à battre ses subordonnés. Il mange et boit avec les ivrognes. Mais le maître de ce serviteur viendra le jour où il ne s'y attend pas. Et c'est sûr qu'il sera surpris avec ses mauvais comportements. Et le maître le punira sévèrement et lui fera jeter à l'enfer. Chers amis, beaucoup pensent que le Seigneur tardera à venir et il se comporte méchamment. Attention, notre maître voit tout et connaît tout. Il est omniprésent à travers le Saint-Esprit. Ne dites pas que vous êtes encore jeune et que vous avez encore tout le temps pour vous repentir un jour. Heureusement que les réseaux sociaux nous informent vite la mort imprévisible de beaucoup de jeunes, souvent des jeunes riches et célèbres. Alors, ne nous moquons pas de Dieu, car personne n'est maître du lendemain. Tant que vous êtes en vie, louez le Seigneur. Servez-le fidèlement, car il ne vous abandonnera pas. Rassurez-vous, notre Maître nous a promis, « Mes brebis écoutent ma voix. Je les connais et elles me suivent. Je leur donne la vie éternelle. » Chers frères et sœurs, le Seigneur reviendra sûrement en son temps pour juger les vivants et les morts. Ce sera un jour de salut éternel pour les chrétiens, car selon Apocalypse 22, 20, le Seigneur dit « Oui, je viens bientôt. » Et l'Église, son épouse, répond « Viens, Seigneur Jésus. »